so kosa sika dia anaraka ireo vaovao tapatapany zay vao ango ny mpanao gazetitsika tamin'ity androany ity. Guide écotouristique iray ny fantatra fanampidirana Ponjavonjomaiky no izy voapanga onana labaraka ampay be maso ny tonona mpandrarara toekarena lehibe any amin'ny faritry Savahy no tomponantoka tamin'ny resaka fandranana andramena tsokosoko ny tenany faritry Savahy izay anisany mafampana tokoa eo amin'izay sehatra izay. Nandalo fampanaovana omaly sy niray tamin'ireo vororoy ho mpamon'olona amin'ny alalan'ny Boiron misy fantsika eny amin'ny faritry Ivato sy ny manodidina iny. Araka ny fantatra dia tamin'ny sabotsy teo no nisamborana azy ity, voalaza fa natadidy azy niray tamin'ireo olona lasibatra. Efa andalana amin'izao fotoan'izao ireo hetsika samihafa hoentina mamongotra ny areti-maso izay niparitaka tokoa tato ato. Araka ny nambarany ministra ny fahasalamana Andriamanarivo Lalatina dia efa nandefasana fanafody ireo ivon-toeram-pitsaboana rehetra ka anisan'izany ny tany Toamasina. Volana vitsy tety aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Shedza mitohy hatrany ireo fanangonana fanampiana samihafa ho an'ireo traboina totosaina ny ivelany any. Anisan'ny manatotosa izany hetsika izany ny fikambanana Madagasikara Miaso. Ny farany herinandro teo dia nisy ny fanangonana fitaovam-pitsaboana, fauteuil roulant, bisikileta, akanjo, boky, masinina fanjairana efa nanainga tamin'ny alalan'ny sambo moa ireo fitaovan'ireo ary dia andrasana ny amin'ny serana tsambo ny Toamasina. Efa eo andalam-panomanana ankehitriny ny fampiasana ny TNT na ny télévision numérique terrestre. Araka ny nambarany ministra ny fifandraisan-davitra André Nepatrek dia ny commune Nosbe no natao commune Andrana amin'izany. Atomboka amin'ny 20 Mey izao ka haritra 3 andro any Antsiranana ny anjian'ny fasivy amin'ny festival Zenzo, festival iray isam-pirenena momba ny kanto Andalambe. Anisany andray anjara amin'izany ny groupe ny Badukada, Bloco Malagasy ary ireo kalaza ny Toléar avy amin'ny fikambanana tsy miankina Bel Avenir.